Fitombavaka manokana natokana ho an'ny vehivavy feinao ity ny fitombavaka izay natokana ho anao na tanora ianao na efa lehibe. Etsy amin'ny palais de sport Mahamasina ny asabotsy fa 20 ny volana oktobra ho avy izao. Ny fidirana voalohany dia amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora iresanany amin'ny hoe ampody ianao avy amin'ny fahababona izy. Izay fotoana hanasitran'Andriamanitra, hanafan'Andriamanitra, hananganan'Andriamanitra ny fiainanao indray. Ny fidirana faharoa dia amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 5 ora. Ny lohahevitra indray dia ny hoe anisoanao mihohitra noho ny taloha izy. Na inona fahasoavana sy fitahiana ilainao avy amin'Andriamanitra, na fanasitranana na fiovana, ity ny fotoana sahaza ao amin'izany. Tongava retsy amin'ny palais de sport Mahamasina ny sabotsy fa 20 ny volana oktobra ho avy izao. Tsy misy vidibidirana io ary misy sokatra ho andrahitra na izy ianao na izy. Tongava fa tsy afaka ny tsiova ny fiainanao fa tsy mitory tsy misy profo izany. Dia faly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Évangélika Chaîne ao anatin'ity fandaharana ity. Eto am-piandohana dia te hanasantsika rehetra ako ny amin'ny fotoana lehibe izay amin'ny asabotsy sy alahady izao etsy amin'ny palais de sport Mahamasina izany. Fotoana tena miavaka izy io ary fotoana izay tena inoko tanteraka fa hitondra fiovana tena azo tsapahitanana amin'ny fiainanao sy ny amin'ny hoavinao rehetra mihitsy izany. Ny fotoana asabotsy amin'ny 29 oktobra izao etsy amin'ny palais de sport dia fotoana natokana ho an'ny vehivavy fotsiny. Io fotoana io dia misy fidirana anankiroa. Ny anankiray dia amin'ny 1 ka hatramin'ny 3, ny anankiray kosa dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 ora tolakandro izany. Ny fidirana voalohany dia misy lohahevitra tena miavaka ary mafonja dia mafonja izay nitsoahana vao anaty tenin'Andriamanitra ny hoe hampody ianao avy amin'ny fahababona izy. Ny fidirana faharoa indray amin'ny fotoana ho an'ny vehivavy ny sabotsy 29 oktobra izao amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 dia ny hoe anisoanao mihoatra noho ny taloha izy. Ny alahady tontolon'andro indray dia ny alahady 30 oktobra ny lohahevitra dia hoe deloelo vaovao. Andriamanitra dia nandidy napetra ny lalàna ary lalàna mandrakizay. Mamelahy teny aminao fa Andriamanitra dia tsy miova ary rehefa miteny izy hoe lalàna mandrakizay dia mandrakizay ny anarany. Prinsipa apetraka Andriamanitra io zany ho amin'ny fiovany fiainanao ahatonga ny fiainanao hiakatra amin'ny voninahitra sy amin'ny fahatsarana. Hoy Andriamanitra hoe manamboara deloelo masina ho fanosorana anareo sy ny taranakareo. Dia inona ny zavatra mitranga rehefa amasinina le deloelo ka anosorana olona anankiray dia ny zavatra mitranga ny fanan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra miditra amin'ilay olona izay atao amin'izany. Araka nefa nazavaiko teto raha ohatra ka sendra tsy naraka ny fandariny ianao, rehefa nalain'i Samuela nitandroka misy deloelo izay fanamasinina dia nararany tamin'i Davida izay nosorana ho mpanjaka. Dia ny Baiboly dia nidina tamin'i Davida ny fanan'Andriamanitra tamin'iny andro iny. Dikan'izay zany nilatsaka tao amin'i Davida ny fanamasina sy ny herin'Andriamanitra. Tao aorianan'iny jerevo ny toy an-tantara nialika ny Goliaty Davida. Tamin'izay Davida dia tsisy afa-tsy pilotra teny aminy. Tozy Goliaty alika nga no atony lahy mipilotra. Fozy Davida ianao manantona amin'ny sabatra sy ny levi-poy fa za kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra n'Israely. Ny hitany Goliaty dia pilotra. Zao ndray ny tenen'ny Goliaty, zay ny tenen'ny Davida fa izy ho lehilahy tsy mifory io. Ny hitany Goliaty dia zavatra ivelany, pilotra. Ny hitany Davida indray dia le zavatra anaty tsisy mahita dia le izy tsy mifory, tsy vita didipotra. Ny fahavalo dia tsy mahita fa tsy ny ety ivelany. Davida mahita ny amin'ny miafina. Goliaty nahita hoe pilotra ny anton'ny Davida azy ary izy miaraka amin'ny sabatra sy ny levi-poy. Davida indray mahita hoe ny anao sabatra sy levi-poy ny eritreretinao, ny anale tsy hitany masonao ny anaran'i Jehovahandriamanitra n'Israely. Amin'ny fotoana midina aminao ny osotry ny fanamasina, sokafana ny masonao, ahita ny zavatra tsy hitany sasany. Dia mety eritreritra ny olona hoe olona bandy kely tsy manam-bola io ve ho lasa maka izy io, na vehivavy kely olona sarabady io ve mba ho tafita sao io. Ny olona mety mijery ny anananao iny ivelany sy ny abeanao, fa amin'ny fotoana midina aminao ny herin'Andriamanitra vita zavatra goavany ianao ka zay nampiaiky ny olona rehetra atao hoe ty Goliaty ty tena tsy resy ty, zay mampitonga ny olona rehetra mivaloarika enao rehefa midina aminao ny herin'Andriamanitra hanina ho anao zany.
hanina ho anao zany ao arina ty ositra zay ho raisonao amin'ny alady 30 octobre ity zay zavatra zay nampiaiky ny olona tsy vety ty Andriamanitra hiditra atsehatra ho anao amenao fandraisana zay ampiaiky ny ao an-trano sy ny fianakaviany azy zay malalanao rehetra fa no zava-dehibe eo aminao Andriamanitra zay tonga ny olona ilaza hoe zava-dehibe nataon'i Jehova ho andrainy manasanao ao avy tiako aseho aminao hoe ohatrany ahoana zavatra mitranga rehefa midina aminao ny diloilo rehefa hosorana ianao nenge hojerevantsika fotsiny ohatra ny salamo fa 5:20 ny salamo fa 5:20 zay ino tizy teo mampiseho hoe ny zavatra nitranga tamin'i Davida rehefa nosoran'Andriamanitra izy raha isika minomboka amin'ny andiny ny 20 ohatrany ahoana nitranga tamin'i Davida rehefa nosorana izy satria ny resaka Goliata teo fireto ny tantara toyana salamo fa 5:20 andiny ny 20 efa nahitany Davida mpanomboko aho ny diloiloko masina no nanosorako azy io tsara tsara zany Andriamanitra eto no miteny ny diloiloko masina no nanosorako azy tsy natson'Andriamanitra hoe diloilon'ny Samuela le izy tsy natson'Andriamanitra hoe diloilona amboarina teriananina le izy fo zay ny diloiloko masina no nanosorako azy dika zay rehefa hamasina iny dia alain'Andriamanitra ho tahaka ny anazy manokana ohatra ny tehan'ny Mosesy sy ny tehan'ny Arona ny tehan'ny Mosesy dia natsoiny baiboly hoe tehan'Andriamanitra ny tehan'ny Arona koa dia natsoin'Andriamanitra hoe tehan'ny Andriamanitra dia tahaka izay koa le diloilo rehefa avy hamasinina dia tsy antsoina hoe diloilon'ny Bishop Patrika na diloilon'ny Samuela na diloilon'ny Révérend Fara tsy zany fo zay ny diloiloko masina no anosorako azy wow satria nahoana ny herin'Andriamanitra sy ny fan'Andriamanitra no ao anatin'iny irotsaka aminao amin'izay rehefa avy hamasina iny dia inona ny zavatra mitranga ny salamo fa 5:20 teo andiny fa 1:20 tsika izao rehefa nosoran'Andriamanitra Davida dozy izy no hombany tanako eny ny sandroko no ampahery azy na dia zay teboka zay fotsiny azy dia efa ngezabe zany ho zay izy no hombany tanako eny ho tsara raha ny tanan'Andriamanitra no mombanao fa sy tanan'olombelona na iza olona hitsangana hiady aminao ho raraka eo anatrehanao zany Davida tsy hoe tsy nanana ady tsony taolina nanosorana azy Davida tsy hoe tsy nanana olona intsony tena nanana olona faran'izay natsiravina izy satria ny mpanjaka Saul mihitsy niaraka tamin'ny maramilan'i Israely no nandeha nisambotra ny Davida niaza azy ohatry miaza parasy ao anatina alika kely anankiray tena nikaroka azy aiza misy tsy maintsy tratriny na ahoana na ahoana fa saingy izao tsy nahazo an'i Davida izy tafiditra tao amin'ny zohy nisy an'i Davida izy ohatry ny hoe vita ny tantara androany fa natory ny esony izy dia nalain'i Davida ny ety dia nitezany fotsiny lamana rehefa nivoaka Saul avy tao rehefa niapita izy toy zay amin'izay Davida ory Saul eo nahoana ianao no manenjika tahaka amin'izay parasy ao anatina alika kely ray anizy ty lambo ty ozy izy rehefa nijery Saul hoe ary ny akanjoko ino zany ozy izy tonga dia tonga sainy Saul nanam-potoany Davida nanetezana ny akanjony toy Saul raha tamin'izay no nivonono faty dia maty ako tsy voatery isy olona ho rava mba hisandratanao tsy voatery hanaratsy olona ianao mba hanamarina anao fosiny baiboly aza mamaly fanaratsiana ny fanaratsiana reseho amin'ny sonratsy misora fahaza manozona raha te handova fitahiny ianareo tsy voatery handrava olona ianao mba hisandratanao tsia zay asandatra Andriamanitra tsy misy olona mavita mampetry azy fa zay tain'i Jehova dia voata mandrakizay azonao ve zavatra resahako zany ny zavatra nitranga tamin'i Davida tsy possible tamin'ny Saul tsony nandresy azy satria ny diloiloko masina ozy izy nanosorako an'i Davida ny tanako ny momba azy raha Andriamanitra momba antsika io baiboly iza ny atohatra antsika mety vitan'ny olona ny anakorotana anao angambo fa tsy vitan'ny olona ny mandravanao mety ataon'ny olona ny mandefa laza ratso anao fa tsy vitan'ny olona mampitsahatra ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao tahaka ny tamin'ny andron'i Davida zany ny zavatra mitranga ozy hoe andiny 2:20 tsy hamitakazy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy dika zany ny fahavalo dia eritreretra hamitaka azy hampahory azy
fosiny baiboly hoe satria nidilo ely koa izy Andriamanitra nanosorako hoe teny Andriamanitra tsy nanao investissement aperte tamin'iny olona iny ahako. Zava-doza ny miketika olona mba hosotra Andriamanitra. Na izy ianao na izy, zava-doza ny olona anankiray rehefa amin'ny fotoana hosoran'Andriamanitra. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra intsony edy. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra intsony edy. Satria Andriamanitra zao no momba azy amin'ny tanany. Dia hoy ny fahavalo tsy hampahory azy. Ny fahavalo tsy hampahory azy. Indraindray tsy azontsika izany zavatra zany. Aleo miady aman'olona toy izay miady amin'Andriamanitra. Fa rehefa Andriamanitra momba olona anankiray, aleo milamina mba tsy hidiran-doza. Dikan'izany rehefa midina aminao ny ositra amin'ity alahady ity. Wow! Tsy hoe tsy hanana olona ianao na tsy hanana ady, fa tsy ho raraka eo anatrehan'ny fahavalo ianao ary ny fahavalo tsy hampahory anao zany. F'izao lazaina ny 2:4 ny fahamarinako sy ny famindram-poko ny momba azy. Ny anarako masina no isan'ny raha tantandro. Dikan'izay zany satria vao ositra ilay olona dia asandratra Andriamanitra ny tandro. Tandroka égale autorité. Ianao tsara ampitomboana ny autorité anao ny dikan'izany. Fahafahanao mifehy vola, mifehy olona, mifehy tanàna, mifehy zavatra. Miakatra ao amin'ny tontolo ny fanahy. Zay zavatra tsy vitan'ny olona lasa vitanao zany satria ao aminao Andriamanitra sy ny heriny. Zay zavatra mety tsy ho ananan'ny olona na mety efa ananan'ny olona koa kanefa tsy nanananao teo aloha, homen'Andriamanitra anao zany, hitarin'Andriamanitra ny faritra aminao. Miakatra ianao, asandratr'Andriamanitra ny fahefanao, ny voninahitra satria nao hosoran'Andriamanitra ianao. Isan'ny marika ngezabe ny ositra ny fanambidana. Za dia tena tsy mety mino mihitsy hoe misy olona milaza folomba ositra nefa mantra. Tsy mety ino an'izany mihitsy ny saiko mandrakity ny androany. Satria tsy hitako ao anaty baiboly zany. Fa zay nosoran'Andriamanitra rehetra dia tahin'Andriamanitra daholy. Na izy zany na izy. Rehefa hosoran'Andriamanitra ianao, ambin'Andriamanitra ianao. Ny ositra nge no mampianatra ny zavatra rehetra. Noho zany raha olomba ositra ohatra ianao kanefa mandalo fahasahiranana sanatrehan'izany, verena mipetraka dia inoa ny fanamasina. Avy aloha ny herin'Andriamanitra hiasa amin'ny alalanao. Aza atao amin'ny herin'olombelona sy amin'ny saina ilay zavatra rehetra, fa avy aloha ny ositra no hiasa. Fanomenanao io ositra eo, ampitombo ny fahefanao, hisandratra ny tandrokao ary ampitombo ny harenanao, atonga anao ambiny. Ny olona zay nosoron'Andriamanitra misy tanan'Andriamanitra eo aminy. Jereo tsara, rehefa nivoaka ny ranomasina mena, voaka ny Egypta zany ankizy ka hipita ny ranomasina mena, niezaka nanenjika azy ny Egyptiana, Farao sy ny maramila ny matanjaka rehetra. Fa sing zao voalaza ny baiboly fa tamin'ny tanana avo, le tanana avo no nitondran'Andriamanitra azy. Zay tanana avo zay le tanana tsy hita maso, zay manaingy anao. Ny Amerikanina dia ny pahy dia toe-karena dia mahafantatra misy antsoina hoe golden hand. Zany hoe misy tanana tsy hita maso fotriny antsoin'olo hoe tanana volamena le izy. Rehefa le tanan'Andriamanitra tsy hita maso io no momba anao sy manaingy anao, tsisy manda avo loatra ka tsy azonao ekarina. Tsisy tenimbohatra avo loatra ka tsy vitanao mianky azy. Tsy misy tafiotra mahery vaika loatra ka tsy azo atsahatra zany. Amin'ny fotoana tonga aminao io tanan'Andriamanitra io, azo antoka ny fiovan'ny fiainanao, ny fandresenao sy ny fanambinanao, ny fanasitrananao ary ny fitsimbaldihan'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao. Ahoana tongavan'io tanan'Andriamanitra io? Amin'ny fotoana midina aminao ny ositra. Ka amin'ny alahady zao, etsy amin'ny palais des sports, misy taona anankitelo ny maraina, misy amin'ny ena sasany, dia amin'ny valo sasany, dia amin'ny folo sasany. Ny hariva indray anankiray ihany amin'ny 2 ora sasany. Tongava amin'izany. Ivavaka ho anao zay, ampita ny ositr'Andriamanitra aminao zay. Ampita ny herin'Andriamanitra aminao, fotoana ho amin'ny dilo vaovao io. Matoky tanteraka fa tsy maintsy hiova ny fiainanao. Eto ny marary, eto ny manana olana, eto zay voafatotra, eto ny projet anao, eto hatramin'ny sarin'ny olona tianao entina ambavaka. Eto raha misy olona tianao hiova manokana, eto hatramin'ny sariny, fa hivavaka ho azy sika, hitondra azy eo anatrehan'Andriamanitra. Eto ny namana sy ny fianakaviana, bataony marary ho avy. Fa Andriamanitra ampiseho ny heriny amintsika tsirairay avy. Azo antoka tanteraka izany. Azo antoka ny fiovan'ny fiainanao. Amin'io alahady io, anositra diloilo anao Andriamanitra. Hoy izay ny diloilo koa masina ny anosorako azy. Tsy maintsy miova ny fiainanao. Tsy hifarina tsotsotra ho anao ty taona ty. Tonga avaka ny anjara fahasoavana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ho anao.
zay ny fandarantsika fa dia manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrinarivo avy amin'ny fiangonana Évangélika Saina. Raha misy zavatra tenao anontaniana dia efa eo amin'ny fahitalavitra io ny telefônina afaka miantsona manoratra ianao fa mandray anao ampanajana sy ampitiavan'izay. Veloma taoko. Fitombavaka lehibe miaraka amin'ny fiangonana Évangélika Saina. Fitombavaka izay handraisanao diloilo vaovao. Fotoana izay andraisanao ositra vaovao eo amin'ny fiainanao. Ny ositra no manovy, manasitrana, mamerina amin'ny laona izay zavatra ravo, mampanankarena, manafaka ary mampandresy anao amin'ny ady sy izay fanamby rehetra eo amin'ny fiainanao. Tongava aretsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Ny alahady fa 30 ny volana oktobra ho avy izao. Ny fotoana dia amin'ny 9 ora sasany maraina, amin'ny 8 ora sasany sy amin'ny 10 ora sasany. Ny hariva dia amin'ny 2 ora sasany. Eto ny marary sy ny olana rehetra. Izy fotoana hanosorona dibilo anao amin'ny fotoana io dia hivavaka ao anao izay. Iampitany ny ositra mahery vaika aminao iovan'ny fiainanao tanteraka. Iteny fotoana ny fiovana dia ny fotoana andraisanao deloelo vaovao. Tsy misy vidibidirina, tongava maro fa tsy mitory tsy misy provy izay. Tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao.